Mbola ampifaliana indray ry havana no iarabako anao amin'itian'io ity ary mbola tombontsoa manakariva ny fakahita aminao ao anatin'izao fitaovam-pifandraisana izao. Ny fahasoavan'ny tompony tsy hisaraka aminao sy mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity. Alohan'ny anohizantsika indray ny fianarana dia manasanao aloha mbola iaraka hivavaka isika. Ray malalo soranay anao ny famindramponao sy ny fitiavanao anay. Fa tena tianay loatra ianao. Mbola namindranao fo izay ka velonena soamantsara. Mbola nomena tombonandro indray izahay. Mbola ahafahanay mianso ny anaranao. Ary indrindra ahafahanay indray miara-mianatra ny teninao eto. Mamelary ny elokay fa mpanota ihany izahay. Ary aoka ny fanainao masina no hitarika anay indray amin'ny fianarana izay ataonay enio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao izay efa niaraka taminay teto, omaly, afaka omaly dia nahita fa ny loha hevitra izay ifantohantsika dia manao hoe firy taona moa ianao. Firy taona moa ianao. Ary hitantsika zany fa ato amin'ity baiboly ity dia napetraka tao indray mandeha io fanontaniana io. Firy taona moa ianao. Ary hitantsika tamin'izany fa ilay fihaonana voalohany teo amin'ny mpanjaka Farao sy Jakoba rain'i Josefa no nahatonga ilay fanontaniana. Mpanjaka Farao izay gaga nahitan'i Jakoba. Gaga. Efa nandreziny amin'ny tantarany. Dia nieritreritra izy hoe efa lehilahy osa, lehilahy reraka angamba zany Jakoba izany. Saingy gaga izy raha nahita ny fijorony, ny fitsangany, ny fandehany, dia nanontany any Jakoba ny mpanjaka Farao hoe firy taona moa ianao. Amin'ny dika teny protestanta hoe firy taona moa no andro ny ainanao. Fa foentsika fotsiny hoe firy taona moa ianao. Dia hitantsika omaly fa namaly Jakoba. Dia amin'ny 15 amin'ny Genesis 7:7 no ahitantsika ny valitenin'i Jakoba. Fa namaly Jakoba. Ary efa namaly Jakoba. Hitantsika omaly fa ny valiny hoe firy, valiny fantena hoe firy dia tokony ho isa. Fa Jakoba rehefa namaly araka ny dikateny fototra Hebreo izay nisany hita koa amin'ny dikateny vahiny toy ny teny frantsay sy ny teny anglisy, fa tsy ilay isa no nalefan'i Jakoba voalohany, fa le hoe andro ny vahiny anako. Ny andro ny vahiny anako dia 100 taona. Zany hoe somary nifamadika zany nandikan'ny mpandika azy amin'ny baiboly malagasy. Ka ho an'i Jakoba zany, ny nahamaika azy rehefa hamaly ny fanontanian'ny Farao izy, dia tsy nanome le isa ny taonany, fa le fampafantarana ny Farao fa isika eto amin'ity tany ity dia vahiny ihany. Ary nijoro vavolombelona eto Jakoba, fa izy hitan'ny Farao io dia tsy inona akory fa vahiny ihany izy no eto amin'ity tany ity. Zany valitenin'i Jakoba izay maneho le mahavahiny azy izay dia toe-tsaina nananan'ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana ato amin'ity Soratra Masina ity. Ka taty amin'ny faraparany baiboly ety, rehefa nanoratra ny apôstôly ka mitantara ireo kalazalahy ny finoana, dia zao ny teny nataon'ny apôstôly amin'ny Hebreo 1:20. Ny Hebreo 1:20 dia mitanisa ireo lehilahy ny finoana sy vehivavy finoana ihany koa. Dia zao ny zavatra nambarany ao amin'ny 7:30 hoe nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin'ny tany izy. Ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana izany dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny izy eto. Ary izay ny tiany Jakoba nampitaina tamin'ny mpanjaka Farao fa vahiny izy no eto. Vahiny ihany izy no eto. Zasy ianao koa dia vahiny no eto. Ka ny fotsika aza atao mifantoka eto fa mifantoy any an-danitra, any amin'ny lanitra vao sy ny tany vao izay namboarina Kristy ho antsika.
afanto ihany ny fotsika, ny fitiavatsika noho izany ny fomba fiainatsika dia andao atao fomba fiainana mifanaraka amin'izany hoe olona any an-danitra izany, zanak'Andriamanitra, fa tsy ny olony zao tontolo izao, tsy ny olony tany ka migalabona amin'ny zavatra mahafinaritra ara-nofo eto amin'ity tany fandalovana ity. Fa androany isika dia hijery an'ilay isa zay nomeny Jakoba hoe 300 taona. 300 taona. Rehefa avy nasongadina ihany fivahinianana i Jakoba dia niresaka amin'izay hoe 300 taona. Tao anatin'ny 300 taona izy no niaina teto amin'ity tany ity toy ny vahiny. Niaina ny fomba fiainana tsy araky ny tany, ilay fandalovana, fa fiainana mifanaraka amin'ny fiainan'ny lanitra ambony. Ary ny fomba fiainan'ny Jakoba zany teto amin'ity tany ity dia nampifanarahany amin'izay. Fa na ny sakafo, na ny fisotro dia tsy nanaraka ireo mponina manodidina azy Jakoba, fa miavaka ny azy ny fomba fisakafo, miavaka ny azy fomba fisotro, satria vahiny izy no eto. Ka ankehitriny raha somary gaga Farao mahita azy dia nasehony amin'izay hoe orim-panjaka jaino 300 taona ny andro ny ainako teto amin'ity tany ity. Firy tsara hoe 300 taona. Gaga Farao raha nandre izany hoe izao ve ny toe-batan'olona 300 taona, izao ve ny fomba firesaka, fomba fisainan'ny olona 300 taona. Raha ny marina manko efa zoky olona ihany izany, fa mahagaga dia mbola mijoro tsara Jakoba, mbola misaina tsara Jakoba, mbola malala fomba Jakoba, ary nanaja ny Farao teo ampiresahana taminy. Fa ity tiako hisarena ny sainao lay toy ny tenin'ny Jakoba eto 300 taona izy ny andro nivahinianako. Dia jereo tsara le izy, ahoana hoy Jakoba? Sady vitsy no ratsy ny andro ny ainako. Ahoana tsara izy Jakoba? Sady vitsy, sady vitsy. Ilay taona na gaga ny mpanjaka Farao dia mbola nambarany Jakoba hoe manahoana io taona 300 io? Vitsy. Mbola vitsy io. Nahoana moa izy milaza hoe mbola vitsy? Vitsy io raha mitaha amin'ny taonan'ireo razany araka ilay teniny eto, teniny manaraka eo. Fa mbola vitsy koa io raha mitaha amin'ilay fonenana mandrakizay izay eritreretiny idirana. Fa vahiny izy no eto. Tena vitsy ny 300 raha ampitahaina amin'ny mandrakizay izay miandry azy no maniny Jesosy, no manin'Andriamanitra ho azy. Amiko sy aminao angambana dia efa hiverina hoe tena betsaka zany 300 taona izany. Fa zany koa tamin'ny Farao no heverina efa betsaka, fa tamin'ny Jakoba lehilahy ny finoana dia hoy izy hoe vitsy, vitsy izany. Zany koa tiako hisarena ny sainao. Aza mieritreritra ny taona lalovantsika eto amin'ity tany ity ho betsaka, fa tadidio ary saintsaino mandrakariva. Fa na firy taona ianao, na firy taona eto amin'ity tany ity dia mbola vitsy izany, tsisy dikany izany, tsisy heviny izany raha ampitaina mandrakizay izay efa nomanin'i Kristy ho anao. Ko aza le vitsy eto ambonin'ny tany no eritreretina, fa le mandrakizay no manin'ny tompo anao eritreretina sy heverina. Ka rehefa manapa-kevitra ianao amin'ny fiainana dia aza mandray fanapa-kevitra mahakasika an'ilay vitsy eto ambonin'ity tany ity, fa mandraisa fanapa-kevitra ho amin'ilay mandrakizay. Misy fomba fiteny hoe
aleo maty rapisy toy zay maty androany. Dia misy olona manana fahasaina indrisy mampalahelo fa manana fahasaina manao ny tsy fanao androany mba ahafahany mbola miaina mandra-pahatonga ny ampitso. Ka na diso ary iny dia ataony. Aza manao an'izany. Aza manao toe-tsaina toy izany. Fa ianao dia eritrereto sy saintsaino fa manana fiainana mandrakizay omenanao ny Tompo. Fa io iainanao eto ambonin'ny tany io dia vitsy, tsisy dikany, tsy misy heviny raha ampitahina amin'ilay mandrakizay izay omanin'ny Tompo anao. Ka manomboka izao re dia izao. Raiso ny fanapahan-kevitra. Hampifanarao amin'ilay mandrakizay ny fanapahan-kevitra raisinao, ny fomba fiainanao, ny safidinao eto amin'ity tany ity dia hampifanarao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny fihinanao, ny fisotronao, ny fomba rehetra zay, ny fitondran-tenanao, zay rehetra ataonao dia aza atao ho an'ity tany ity fandalovana ity. Taona vitsy monja ny iainanao eto fa ataovy ho amin'ilay maharitra mandrakizay. Inona koa ny tenin'i Jakoba? Sady vitsy ho izy no manahoana? No ratsy. No ratsy. Sady vitsy no ratsy. Nahoana izy ny teny hoe ratsy? Marina fa efa lehilahy finoana Jakoba. Marina fa mpanaradia an'Andriamanitra izy, mpino an'Andriamanitra izy ary nanao zay mety eo mason'Andriamanitra. Saingy indrisy fa nahatsapy Jakoba. Fa be dia be ny faharatsiana zay nanjo sy ny ainany tao anatin'ilay fotoana vitsy izay niainany teo amin'ity tany ity. Raha tsy resaka antsika afa-tsy ny fanandramana nampalahelo izay nataony. Nanomboka teo amin'ny famitahana ny rainy raha mbola tanora izy. Dia vitany ny ray tsikombakomba tamin'ny reniny namitaka ny saka rainy angatahana ilay tsodrano noho ny fizokiana. Vitan'i Jakoba zany. Ary dia nitebiteby izy raha nandao ny tranony rainy sy ny reniny ka nandositra ny tavany Esau rahalahiny. Ratsy ny ainany. Tany koa izy nanombo fito taona vao natombotsoa hanambady ny olon-tiny. Ary rehefa nataony ny mariazy mbola voafitaka koa izy fa sy ilay tiny ny tiao fa vehivavy hafa ilay zokiny izay tsy tiany. Ary azony tsy fidiny izy dia tsy maintsy nanombo fito taona manaraka indray mba hahazahoany an'ilay tena tiany. Ka raha tokony fito taona nahazahoany an'ilay vady tiany Israely dia nanombo 420 taona izy vao nahazo azy. Voafitaka izy. Mafy tamin'i Jakoba izany. Ary nanombo ny rafozany izy dia impiry novaovaina ny karamany. Ny hafarany nandeha nandositra ny alan'ny Labana rafozany. Dia ninjiany Labana sy ny valilany, Zodany sy ny olona maro. Fa ny tena mafy taminy dia ilay hoe hifanina amin'ny Esau. Esau miaraka miaramila 700 lahy. Jakoba mba amin'ny ankohonany zaza madinika. Dia atao paikady Jakoba alohan'ny hifaninana aminy. Mafy tamin'i Jakoba. Ary io nantsony Baiboly hoe fahorian'i Jakoba. Iny alina iny. Ka raha miteny izy eto vitsy sady ratsy dia nahita an'izany Jakoba. Ary izay no mahatonga an'i Jakoba tsy tamana eto fa vahiny izy no eto. Fa raha eto mbola ratsy ihany. Ary eto mbola voafetra ihany, vitsy ihany. Fa ny Jakoba ny zavatra nantenainy ny tao anaty ny tao an-tsainy dia izao. Ilay maharatra mandrakizay sady tsara ny fiainana mandrakizay. Landra vao sy ny tany vaovao. Tany ny fifantohan'i Jakoba. Ry namako, ianao koa aiza ny tena hifantohan'ny fonao ny sainao? Aiza ny tena mandany ny fotoananao? Aiza ny tena mandany ny volanao? Fa raha Jakoba ny eto ambonin'ny tany ratsy sady vitsy.
ny ano zay ny aina eto ambon'ity tany ity. Lay vitsy eto ve, lay ratsy eto ve no mahavariana anao, sa vonona koa ianao mba naraka ny dian'ny Jakoba. Heritreritra lay mandrakizay, zay sady mandrakizay tsy voafetra ny fotoana betsaka no tsara mifanohitra amin'izay resahan'ny Jakoba eto. Mifanohitra amin'ilay vitsy, mifanohitra amin'ilay ratsy. Fiainana mandrakizay tsara sady be dehibe no tian'Andriamanitra omenanao. Efa hitantsika omaly ary navirintsika kely androany fa tsy Jakoba ihany manana izany fotom-pisainana izany, fa ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana rehetra atao amin'ny Baiboly. Ianao koa afaka ho isan'izany. Dia andesika anaiky fa vahiny sy mpivahiny no eto. Fa misy mandrakizay ihany, misy tsara no manan'Andriamanitra ho ahy sy ho anao raha manaiky andeha ho any izaho sy ianao. Raha manaiky hiainana izany dieny ety an-tany izaho sy ianao. Ozy ny 9:7 sy ny 7. Raha miresaka ny apôstôly mahakasika ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana ireo, hoy izy: ireo rehetra ireo dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana. Misy olona be dehibe voatantara atao anatin'ny Baiboly, iray amin'ireny Jakoba, fa izy ireo efa nahazo laza tsara ny amin'ny finoana. Tsy mba irinao koa ve ny mba azo laza tsara ny amin'ny finoana? Miankina amin'ny safidy raisinao anefa izany, miankina amin'ny fomba fiainanao, inona ny resahan'ny olona anao, mikasika n'inona ny tena hitan'ny olona eo amin'ny fiainanao. Fandroany ny faniriko dia mba ho laza tsara ny amin'ny finoana no voaresaka mahakasika anao. Dia izao no toy an'ilay teny, ireo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara ny amin'ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa zareo ny toy an'ity fa Andriamanitra efa namboatra zay tsara lavitra ho antsika. Manina tsara hoe Andriamanitra efa nanamboatra zay manahoana tsara lavitra ho antsika. Jakoba dia niteny fa sady vitsy ny eto ny ratsy, fa Andriamanitra efa namboatra zay tsara lavitra ho aniza hoe ho antsika. Mahafinaritra, be dehibe ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana atao amin'ny Baiboly, fa le tiako be le teny eto hoe ho antsika. Ao anatin'izany koa izaho sy ianao, raha manaiky izaho sy ianao androany, dia ao anatin'le hoe ho antsika. Manana anjara izaho sy ianao efa namboarin'Andriamanitra. Mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika. Raha tsy efa mbio koa isika. Tsy mba irinao ve mba mbio koa isika. Zaho aloha dia mangahita eto alalan'izany. Ary miombon-kevitra amin'ny apôstôly Paoly aho ny hoe ataoko taim-boraka zavatry ny tany mba azahoako an'io mandrakizay ilay tsara lavitra no man'Andriamanitra eo. Afaka manao izany koa ve ianao? Ajanono ny fiainana eto ambon'ity tany ity. Afoizy ny fahafinaretan'ity tany ity. Fa Andriamanitra nanamboatra izay tsara lavitra ho anao. Tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika, izaho sy ianao. Ka raha tianao ny ara-dia amiko mba ho eo koa izaho sy ianao, manasanao mba hiarivavaka amiko. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra betsaka anao re ny amin'izany teny izany. Teny mamelona ny fanantenanay, fa manomana ny tsara lavitra ho anay ianao. Fa reto amin'ity tany ity dia sady vitsy no ratsy, fa nomaninao anay dia tsara lavitra sady maharitra mandrakizay. Ka androany misaotra anao fa tsy natanao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa izahay. Ka ity mpanaraka ny fandarana ity mba amin'ny tena koray dia iriko indrindra mba samy eo koa izahay amin'izay fotoana izay. Dia samy ahazo ilay anjara tsara lavitra no maninao anay sady maharitra mandrakizay. Mba tanteraka izany ny fanainao masina ny hitantana sy hitarika ny fiainanay, mba hatanteraka izany
eo amin'ny fiainanay, ka hisafidiananay ny safidy tsara hialanay amin'ny fitiavana an'ity zao tontolo izao ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.